Manolotra ny arahaba tompoko. Raha tazantsika amin'ny sary azy amin'ny zanabolana izao dia tsy maro toerana ny atmosfera ho an'ny ilany andrefan'ny afovoantany sy ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany ary any amin'iny faritra atsimony Madagasikara iny. Vokatra izay indrindra dia miandrandra orana tandrifindraona mety rankotroka indraindray ny any amin'ireo toerana ireo ho amin'ny aniwany sy ny rampitso iverina iamaina miandalana kosa izay manomboka amin'ny fiandohan'ny herinandro. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana tandrifindraona amin'ny voamaraina ny any amin'ny morotsiraka amin'ny faritry Sofia sy Boeny. Andrahona mety izy sy sanorana tandrifindraona ihany koa ny voamaraina be any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany sy ny tapany atsimony afovoantany. Hafa kosa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary ho sembana andrahona kely aza indraindray ny any amin'ny manodidina ny Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana malefaka ny any amin'ny manodidina ny faritry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Anoram-baratra ny any amin'iny faritry Lakaratra, Moromani, Matsatambony, Orombe, mihitatra hatrany amin'ny faritra Androy, Anosy, Tsimotsinanana, Fitofinany ary ny atatany ny faritry Melaka sy Menabe. Ny faritra hafa kosa dia ifandimby ao ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 13 degré zao ny ambany indrindra any amin'ny faritry Vakinakaratra sy Matsatambony. Maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany kosa dia mety ananka eo amin'ny 17 na 20 degré. Morotsiraka Atsinanana manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ny maripana ary eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa afana tanteraka mihitsy ny any amin'ny faritra avaratry andrefa Madagasikara iny satria ananky 17 na 20 degré mihitsy maripana ambony indrindra ny amin'ny faritry Sofia, Boeny ary Betsiboka. Vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary dia tsy maro toerana noho ny atmosfera any amin'ny ilany atsimo-atsinanana ny Madagasikara iny. Vokatra izay indrindra dia mety ho hita taratra eny foana ny orana tandrifindraona mety rankotroka indraindray any amin'ny faritra atsimo-atsinanana mihitatra hatrany Taolagnaro. Izy tandrifindraona ihany koa ny voamaraina be any amin'ny manodidina ny faritry Melaka. Ny faritra hafa kosa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Ana 30 degré ny maripana indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Vinany toetry ny andro amin'ny talata ary no amaranantsika sahady dia saika maina tanteraka mihitsy aloha manerana ny Madagasikara na iban'ny toerana kokoa ingaby masoandro fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iverina andrahona miandalana izay indrindra ny aty amin'ny manodidina ny Samborano. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 17 na 20 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any Mahevatanana, Mahajanga ary Antsohia sy Mampikony. Izay indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao mba manaraka indray veloma tompoko.